Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisy mpinamana anankiroa nandeha nitsangatsangana teny amin'ny ville lehibe anankiray. Rehefa tonga teny izy ireo dia nahita ny trano mijoalajoala, ny building isan-karazany, ny botika isan-karazany, ka niteny ny iray tamin'izy ireo hoe: "Taizatsika tamin'ny tombo-janahary nizara n'ireto building sy ny botika maro isan-karazany ireto." Tsy namaly ilay namany, fa nandrasa ny fotoana manaraka dia noentin'ilay namany nanontany nandeha tany amin'ny hôpitaly. Vao niditra hôpitaly izy dia nahita olona tapatongotra. Nandeha niroso alohaloha izy nahita olona sous oxygène. Niroso alohaloha izy nahita olona feno sparadrano lohany noho ny accident izay nahazo azy. Nandeha alohaloha izy nahita olona sempotra noho ny aretina mahazo azy. Ny vizity an'ireo hôpitaly io isaka karazany aretina mihoatra ny 30 no hitan'izy ireo tao. Dia niteny ilay namany manao hoe: "Taiza ary atsika tamin'ny tombo-janahary nizara anireto aretina isan-karazany ireto." Teo dia nitanondrika ilay namany ka niteny manao hoe: "Eny, marina tokoa fa ny fahasalamana no loharanon-karena no sady harena lehibe indrindra eo amintsika." Lesona azontsika tsoahana amin'izany, ripiny Islam, tadidio tsara fa ny fahasalamana no fahasoavana voalohany aorian'ny finoana izay azonao tamin'ny Allah, satria amin'ny alalan'ny fahasalamana no ahafahanao manatanteraka ireo nofinofinao eto ambonin'ny tany. Te hanan-karena ianao, tsy maintsy takiana aminao ny fahasalamana mba ahafahanao miasa mafy ahazo an'ireo harena sy ireo karazana vola tadiavinao eto ambonin'ny tany. Te andehanao voyage ianao, touriste, i-visite an'izao tontolo izao, dia tsy maintsy mila fahasalamana vao afaka manatanteraka an'izany. Eny, mety ahavitana tanteraka an'izany ianao na dia marary, fa tsisy fahafinaretana sy tsirony azonao raha tsy eo aminao ny fahasalamana. Eny, fa hatramin'ireo fanompoana maro samihafa izay nodidin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala amintsika dia mitaky fahasalamana izany. Raha ifehivava ianao dia takiana ny fahasalamana. Raha hanao fanompoana ilaina vatana ianao dia takiana ny fahasalamana. Noho izany, raha eo aminao ny fahasalamana dia manova alhamdulillahi isan'ny maraina, isan'ny atoandro, isan'ny alina ianao, satria mbola nisafidiny Allah ho matanjaka nahazo hery sy fahasalamana ianao. Firy sy firy ireo olona mifo maraina, ny antony foazany dia andehanao analizy any amin'ny hôpitaly. Firy sy firy ny olona mifo maraina andehanao dialyse, izany hoe isolo ny rà ao aminy. Firy sy firy ny olona mifo maraina andehanao opération na fandidiana. Firy sy firy ny olona mifo maraina tsy tafatsangana eo am-pandriana noho ny aretina izay misy aminy. Fa izao sy anao, mbola nisafidiny Allah tsy miasa loha amin'ny fahasalamantsika rehefa mifo maraina. Tsy misy adi-tsaina antsika hoe ho velona sa ho faty noho nyity aretina ity, fa mbola salama tsara antsika androany. Ekena, mety misy fahasahiranana mandalo aminao tsy indraindray, mety misy tsy fahampiana mandalo aminao na fitsapana, fa raha mbola eo ny fahasalamana dia manova alhamdulillah ianao fa mbola azonao tsiro ny fiainana ary mbola azonao tsiro ny fanompoana izay ataonao eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Noho izany repiny Islam, hafatra farany atolotro antsika mitenena alhamdulillah raha mbola mifo maraina tsy mandeha l'hôpitaly, raha mbola mifo maraina tsy manao analyse, raha mbola mifo maraina tsy maheno mararirary ao amin'ny vatanao, dia mankasitraha ny Allah
misora azy anao fa mbola anisan'ireo ny safidiny ho salama tiany anao matoa nahazo an'izany fahasalamana zany, aparitao betsaka any amin'ny namanao ity afatra ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.